Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tratran'ity maraina vaovao ity indray tsika. Alohan'ny hitondrako ny nofy izay nomendoka tamin'ny 16 février 2023 dia hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra Tompo rainay tsara indrindra ho, Andriamanitra mahery, Andriamanitra izao rehetra izao, naharan-lanitra sy ny tany, masina, marina, mahitsy, mahagaga, Tompony Tompo, Andriamanitra andrian'ny fiadanana, Andriamanitra lehibe, saorako ny anaranao Jesosy io, saorako ny anaranao, asandratra ny anaranao, Tompo. Raha izara ny nofy izay ambaranao aminay, izay ampahalalanao anay, da izaran'izany eto Tompo, dia aoka ianao no hiteny, aoka ianao no hanokatra ny masom-panahy ny mpiaino tsirairay avy, ny tenako, ny nofoko dia angina, ary ny asan'ny Satana, ny asan'ny devoly rehetra manelingela tsy mampifanjoka mpangalan-teny rehetra, fa dideko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo feno avy Nazareta, tsy manan-kery amin'izao video izao. Misaotra Jesosy aho, mankasitraka Dado, mitenena aminay ianao, saotra Jesosy aho. Amen. Ny nofy izay nasehon-doko azy zany dia tahaka izao ilay izy, fa alohan'izay tsika maka ny tenin'Andriamanitra izay efa nomeko antsika eo Matio 7:20 ka hatramin'ny 13. Io zany nitondrako ny nofy io tenin'Andriamanitra io dia satria izaho no manontany ny Tompo inona no tian'Andriamanitra ambara ao anatin'ilay nofy, satria ilay nofy dia fantantsika fa Andriamanitra miteny amintsika, mampahalala antsika ny zava-misy, mampahalala ny fiainantsika, mampafantatra ny fiainantsika izy, momba ny fiainantsika, ny zavatra ho avy, ary amin'ny alalan'ny nofy no itenenan'i Jesosy amintsika zanany fahitana. Alleloia. Ka vakiko ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 7:1-20 ka hatramin'ny 13 ny anaran'i Jesosy. Tsy izay rehetra manao amiko Tompoko, Tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro hanao amiko amin'izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia hambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Amen. Mavesatra ty tenin'Andriamanitra ty, araka ny tenin'Andriamanitra eto hoe: tsy izay rehetra manao amiko Tompotompoka izy niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, tsy izay rehetra hoe mivavaka, tsy izay rehetra hoe miantso ny anaran'i Jesosy no hoe hiditra ny lanitra. Indraindray tsika miteny hoe iray ihany Jesosy hivavahantsika, iray ihany Jesosy hinoantsika, nefa antsika ao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao, nefa antsika ao anatin'ny lainga fiatsaram-belatsihy, tsy manaraka an'i Jesosy izany, tsy mino an'i Jesosy izany, tsy iray an'i Jesosy hivavahantsika raha ohatra izany. Maro miteny hoe Jesosy iray ihany anie io. Ohatra raisiko ohatra izao,
tsy manenjika nizaniza tompoko, tsy mankahala nizaniza, tsy manenjika fiangonana nizaniza, fa hitondrako ny hafatra tiany Tompo ambara amintsika, hifoazany masompanantsika. Raha mijery ny zava-misy maneran-tany vaninandro farantsika, dernier moment minute tsika zao, hitodika aiza tsika, aiza no hitsidihantsika? Any amin'ny olona ve? Any amin'ny Jesosy ny tokony hidodododoantsika, hiazakazahantsika ry havana malala. Ty tany izay nitiavantsika, ty tany izay hipetrahantsika ty ho potika, ho rava. Alleluia, ho rava. Kaoka tsika hitodika any amin'ny Jesosy. Indraindray tsika miteny ohatra, resiko ohatra, mivavaka ohatra amin'ny fiangonana katolika na ohatra hoe musulman na ohatra fiangonana tsika hoe dia ho izy tsika hoe iray ihany Jesosy. Ary ny fiainan'ilay olona ohatra jerentsika fiainako ohatra hoe fiainan'izao tontolo izao anatin'ny firiabana dia isaky ny alahady mivavaka dia ho izy tsika hoe Jesosy iray ihany ny ivavahantsika. Tsy iray mihitsy ny Jesosy ivavahantsika. Ianao nefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy izay rehetra manao mitomotomoko izy no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay rehetra manao ny sitrapon'ny raiko. Eto aho tsy handeha teny hoe izaho marina be na izaho masina be. Tsy izay no tiako hatongavana. Ary tsy mitsara nizaniza. Amen. Tsy mitsara nizaniza. Tsy hoe izaho no marina be satria miteny eto na izaho no nahita an-doha na izaho namihina an Jesosy dia hoe izaho masina be. Tsia ry havana. Tsia. Fa na dia nahita fahitana na dia nanofy aho, raha tsy manao ny sitrapon'ny Tompo dia anisany ihany koa tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny tanjona antsika dia hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mazava ny tenin'Andriamanitra eto hoe izay manao ny sitrapon'ny Jesosy, izay manao ny sitrapon'ny Ray tsika no ahafahantsika miditra ny lanitra. Tsy ny anaran'ny fiangonana, tsy ny anaran'ny mpanompon'Andriamanitra izakazahantsika eto izao. Tsy izany intsony no tokony hisy atsika izao, fa ny mitodika any amin'ny Jesosy tanteraka. Any amin'ny Jesosy tanteraka. Dia hozaraiko ilay nofy. Hozaraiko ilay nofy. Ohatra izany nomeny Jesosy atsika fiangonana ilay izy. Ohatra satria itsika mahita miharihary tsika izao zava-misy maneran-tany. Mahita miharihary. Angamba efa ela, fa moka ela, efa nampitandrina, nampiomana antsika fiangonana Jesosy. Tadidiko efa ela angamba, fa roa taona lasa izay, nanofisako ny mosary ho avy tonga izy ankehitriny. Ho KO total izao tontolo izao. Ho KO total catastrophe. Izany hoe tsisy azo raisina. Ny sakafo hifampitadiavana. Nisy any amin'ny videoko efa ela izay zavatra izay. Nizaraiko nasehon-dombony ny amin'ny mosary ho avy. Ry havana malala. Hibebahantsika. Ka tsika mibebaka tahotra an'Andriamanitra. Hitodika amin'ny Jesosy. Tsy olona ny arahantsika. Tsy olona ny arahantsika. Fa Jesosy. Izao ilay nofy amin'ny anaran'i Jesosy. Nahita namana maromaro. Ireo olona ireo sahalan'ny fantatro. Nefa rehefa izaho taitra izany tsy tadidiko. Tsy haiko na nofoanan'i Jesosy mihitsy tsy tadidiko ilay olona. Dia miantso an'i Jesosy ireo olona ireo. Miantso an'i Jesosy fa miamboho Jesosy. Miamboho Jesosy tsy mijery an'izy ireo.
anaty fiangonana majabo hoe anaty fiangonana. Ireo olona miantso an'i Jesosy ireo anaty fiangonana. Anaty fiangonana ireo olona miantso an'i Jesosy ireo. Ry havana malala, mitandrema isika, mitandrema, dinio mandrakariva ny tenanao, mitoetra amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ve ianao, mitoetra amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ve ianao. Sao dia falifaly fotsiny fa manompo isaky ny alahady aho, sao dia falifaly fotsiny fa mivavaka aho nefa ny fiainantsika lavitra an'i Jesosy. Fotoana fandinihan-tena, fotoana fandinihan-tena anao zao. Halleloja, halleloja. Dia tao anatin'io fiangonana io, tao zazany mahita dia olona maromaro hitako tsapako ireo dia ny olona fantatro ireo vavy io dia izy dia ohatran'ny hoe nifohanan'i Jesosy tao amin'ny fisainako rehefa nifoha aza sahirana nanontany an-tony fa tsy tadidiko mihitsy ilay izy, fa azoko an-tsaina hoe olona fantatro ilay izy ary anaty fiangonana ilay izy, tsy mitsara akory, tsy mitsara fa fampitandreman'i Jesosy antsika fiangonana. Fiangonana dia zaza ianao fa tsy letra ny vato. Dia ny tao anatin'ilay fiangonana izany, ny tao anatin'ny fiangonana dia niala haingana tao anatin'ny fiangonana, tsy fantatro hoe tafavoaka haingana tao aho, tafavoaka haingana tao. Dia niazakazaka niantso ireo olona ireo miantso an'i Jesosy, fa ny zavatra tsapako miantso an'i Jesosy izy ireo fa Jesosy tsy mihaino, lavitra azy ireo Jesosy, lavitra. Averiko indray izaho hoe tsy tsara, izaho tsy teny hoe izaho masina be, fa ohatra omeny Jesosy atsika mba ho tongavantsika saina. Dia izaho niazakazaka niantso an'i Jesosy tamin'ny dia izaho niazakazaka niantso an'i Jesosy dia ilay feo niteny hoe, naheno feo amin'izay izany dia izaho izany efa nivoaka niala amin'ny fiangonana iny dia niazakazaka niantso an'i Jesosy. Dia olona izany miantso fa Jesosy tsy mihaino, mitoditody ary hoe miamboho. Dia izaho niazakazaka Jesosy eo Jesosy, izaho niazakazaka nanaraka ny tady an'i Jesosy. Dia izao ny tenin'ilay feo mihazakazaho izy, mihazakazaho mafy, asainy mihazakazaka mafy aho, manisa folo izy aho dia mihazakazaho ianao. Ry havana, nidirantsika amin'ny fandrakan'ny lanitra, hazakazaka mitady an'i Jesosy, mitady an'i Jesosy amin'ny fonao rehetra, herinao rehetra, sainao rehetra. Araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa, ny fidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra hoy izany vao vakiako ilay ten'Andriamanitra, Matteo 7 anga izy iny. Halleloja. Anaran'i Jesosy, tadio a Jesosy. Ilay hoe ny hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra nanomboka tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa. Ia, saotra fanahy masina. Matteo 1:20. Matteo 1:20 andiny 12 aminaran'i Jesosy. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombaina ary ny mpandrombaka azy maka azy ankeriny. Maka azy ankeriny. Amen. Mila mihazakazaka ianao mitady an'i Jesosy. Mila mihazakazaka antsika nakaiky an'i Jesosy. Ataovy balansy ny fiainanao manomboka izao. Ataovy balansy hoe aiza ho aiza ny fifandraisanao amin'i Jesosy. Manao ahoana ny asanao, ny asa fanompoanao amin'i Jesosy.
Ataovy balansy ny fiainanao, ny fiarahanao amin'ny Jesosy, ny fiainany ara-panahinao, ny toetranao, ny mombanao rehetra atao balansy. Manomboka izao, mihazakazady any mbola misy fotoana kely sisa, fotoana kely sisa mihazakazaka antsika. Na dia hoe kely ary manana fotoana ianao, 1 heure de temps isan'andro, 2 heures de temps isan'andro, hiazakazao hitadiavo an' Jesosy. Aza mihazakazaka manaraka olona, aza mihazakazaka manaraka olona, na manaraka namana, na manaraka mpanomana etsy fa raha Jesosy vakio ny teniny, hiaino ny teniny, rehefa mitady azy amin'ny fotokotsy ary mandinika an'io teniny io ary miaina an'io teniny io, mahita azy, izay mitady aho izy dia mahita. Alleluia. Dia rehefa zany hazakazaka ry havana, naheno feo amin'izany hoe mihazakazao izy mafy, mihazakazao izy manisa 10 ao izy, 10 ny isa 10 io manambara zavatra ihany koa tiany tompo ambara amin'io. 10 zany kely anie sisa amin'izany, kely asain' Jesosy mihazakazaka ao anatiny isa 10. Isa 10 hiazakazako, dia ilay izaho mihazakazaka ao anatin'ilay nofy dia nahita aho fasika eo amin'ilay fasika sahirana. Dia izaho mihazakazaka zany dia eo amin'ilay fasika tena hoe tsapako izao ilay matory sahirana mivadibadika amin'ilay fasika. Karako shetadada, halleluia, mihodinkodina amin'ilay fasika satria manatratra an'ilay isa 10. Ry havana malala, isa 10 zany manambara kely sisa segondra, tsy haintsika 10 secondes ou 10 minutes zany na tsy fantatsika na 10 mois. Mieritreritra atsika ny indray andro ny arivo taona amintsika olombelona, indray andro amin'Andriamanitra zany, indray andro aminy, indray andro amintsika arivo taona aminy, nefa vetivety zany. Satria maro ny zavatra hatrehinao ao anatin'izany, zany fasika zany. Eritrereto anaty désert zany, anatina fasika zany tsisy ninana, jeretsika ohatra ny fasika any anatina le tany fasika, mijeritsika amin'ireny film ireny, tsisy ninana, tsisy rano any, maina any, mihazakazaka amin'ny fasika eritrereto fotsiny. Fasika zany ahoana ny hazakazanao amin'ilay fasika? Karaboshikarabababa, halleluia. Izany hoe na dia fasika tsapako zany hoe mandalo ady, mandalo fizahan-toetra, mandalo ady mahamay fanaranan Jesosy, izay no ahitantsika an' Jesosy. Tsisy zany miadakadana fotsiny amin'izao ahita an' Jesosy. Na hiditra ny fanjakany lanitra, na hita an' Jesosy moa dia hiditra ny fanjakany lanitra, fa tsy maintsy miady ianao, maharary ianao, fa tsy vitany Jesosy, manana an' Jesosy anie aho e, sambatra anie aho e, azoko izay ilaiko miadakadana, mandini-teny ianao raha mbola izany, fa tsy maintsy ady ny hatretsika miaraka amin'i Jesosy ary mihazakazaka, miala amin'ny ratsy, miala amin'ny rehetrarehetra, miezaka mitady an' Jesosy. Fasika no hitako. Rehefa tafala ao anatin'ny fiangonana aho, izy Jesosy mihazakazaha anatin'ny 10 ao izy aho manisa 10. 10 zany kely fotoana amin'izany. Dia anatin'ny 10 isaina io nefa misy fasika lalovako, fasika no andehanako. Halleluia. Lasa ny hazakazaka ny hodikodina amin'ilay fasika, miezaka mihitsy ny ala an'ilay fasika, satria nidirantsika amin'ny fanjakany lanitra rombana, ary idiran'ny fanjakany lalitra dia tery ny lalana, indraindray fantsika, tsilo, lalana le, indraindray vatovato, indraindray fasika, indraindray lalana tery, arakaraka ny ohatra omen'i Jesosy atsika. Izay no lalana lalovantsika ahafahantsika hiditra ny fanjakany lanitra, na tendrombohitra miakatra tendrombohitra, tsisy izany hoe
Efa hiditra ny fanjakan'lanitra zay dia efa azonay zay rehetra ilainay. Mamita tena antsika amin'izany rehetra zany. Misy ary ny tsy matory Andriaman'alina, misy ny tsy misakafo mihitsy. Fitadiavana an'i Jesosy. Aza miankina amin'ny olona intsony ianao, zay tenenin Jesosy. Tsy izay rehetra manao mitovitoviko. Na maminany be, mahita fahitana be, na manofo be, nefa ianao tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra no takiany Jesosy ataontsika amin'izao vaninandro farany izao. Aza miankina amin'ny pastera mitady an'i Jesosy ihany koa, mpaminany mitady an'i Jesosy ihany koa izy anao manala. Ianao ihany koa aza miankina amin'izany. Miankina amin'ny Jesosy ianao mitadiava an'i Jesosy. Manana fiainana personnel, fiainanao manokana miaraka amin'ny Jesosy. Halleloia. Dia rehefa niazakazaka amin'ilay fasika dia niteny ilay feo hoe manisa 10 aho izy dia nisy kare. Rehefa tafalan'ilay fasika zany niazakazaka dia nahita kare zalany misy kare aho. Niazakazaka hiditra amin'ny dia ilay izaho miazakazaka ry havana, misy olona anankiray manaraka sahalan'ireny hitantsika ilay miaramila drodany be ohatra Goliath ohatrohatr'ireny amin'izay azotsika tsaina tsara hoe olona lava ranjanana izy no sady mitafy akanjo le hitantsika ilay mpiady le taloha ireny misy mitondra fiadiana izy dia sady matanjaka be dia avy ao farako izy manenjika dia izaho tafiditra amin'ilay kare dia tsy afaka niditra ao anatin'ilay kare izy, tsy tafiditra tao izy, izaho tafiditra. Rehefa tafiditra tao anatin'ny kare ao ry havana malala, tafandohalika aho sady tsapako izany aho tonga dia nandohalika dia nisy olona fihiniko na mihinana ilay olona na mihinana dia tsapako izany ao anaty nofo Jesosy ilay fihiniko. Izaho tsy nahita azy fa azoko amin'ny nofo hoe mamihina olona, mamihina an'i Jesosy aho dia namihina an'i Jesosy aho dia nandohalika sady mpanjaka ianao, mpanjaka ianao. Izaho zany ao anatin'ilay nofo miteny an'iny hoe mpanjaka ianao, be voninahitra ianao. Dia rehefa namihina azy amin'izay aho dia tsapako hoe Jesosy no fihiniko mafy. Dia izaho mamihina eo taitra amin'izay aho dia rehefa taitra aho dia nitomany aho tafatomany Jesosy misaotra Jesosy, misaotra fa namihina ahy ianao teo, namihina an'i Jesosy aho. Izay nataoko rehefa izaho tafavory teo. Halleloia. Tsara Jesosy ry havana, miteny amintsika izy, miteny amiko sy aminao izy, miteny amintsika izy. Mba tenantsika hitady azy kely ny sisan'ny fotoana, izany 10 izany kely sisan'ny fotoana, isa 10 izany kely sisa. Kaokantsika mba samy miampina, miara-panahintsika. Aza mijery an'iza intsony, aza variana mitsikera olona intsony. Miambina foana antsika. Halleloia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny talon-drino ao mandrakizay. Amen.